Fanatanjahantena eo anivon'ny orinasa kosa indray mankalaza ny 15 taona ny Amit izay nikarakara hetsika ara-panatanjahantena omaly sy androany tetsy amin'ny kianjan'ny SK. Isan'ny nampidiriny Amity ao anatin'ny fankalazana ny 15 taonany ny hetsika ara-panatanjahantena. Taranja am-panatanjahantena efatra no nifaninanan'ireo mpandray anjara tamin'izany nandritra ny roa andro tetsy amin'ny kianjan'ny SK. Baolina kitra lalaovin'olona 7, tsipy kanety be, basketball ary ny volleyball. 720 ny isan'ireo orinasa namaly ny antson'ny Amity tamin'ity hetsika ity. Ho fampiraisana sy ho fanamafisana ny fiarah-miasa amin'ireo mpikambana hoy Ramatoa Andriamananony Liliane izay tale jeneralin'ny Amity no nampidirana izao hetsika ara-panatanjahantena izao. Anisan'ny hetsika ankalazana ny 15 taonan'ny Amity ny hetsika natao androany dia ny lalao ara-panatanjahantena. Ny antony moa izany dia misy anakiroa resabe. Ny antony voalohany dia satria mitaizany tombo-pahasalamana ny Amity dia mba entina hitaizana ny fahasalamana satria ny fanaovana ny sport dia fitaizana ny fahasalamana. Izay ny antony voalohany. Faharoa, ny antony faharoa dia mba hanamafisanay ny fiarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka sy ireo mpikambana atao amin'ny Amity apisy ny fiarahana akaiky izany akoatry ny hoe fiarahana arak'asa dia mba misy ny fifanantonana bebe kokoa amin'ny lalao ohatran'izao. Raha fitinina ny fotoam-pankalazana 15 taona inona ny azo ambara? Ny fankalazana ny 15 taonan'ny Amity izany efa nanomboka tamin'ny volana oktobra 2024 ary faranana 13 volana oktobra ihany koa. Ny ivo moa izany dia amin'ny volana Ao, ka io volana Ao io izany dia ametrahanay ny tsangam-bato ho an'ny Amity dia ny fanaovana ny informatisation des activités médicales de l'Amity izany hoe kirakiraina ny fikarakarana ny marary amin'ny alalan'ny informatisation. Toy izao ary ny vokatra tamin'izany faninanana izany ho an'ny tsipy-kanety be Karina voalohany nandresy ny Midi Madagasikara faharoa. Teo amin'ny taranja volleyball ny Osty nandresy ny Amity tamin'ny seta 3-0. Eo amin'ny taranja basketball ny Ankarana Roma nandresy ny Osty tamin'ny isa 12-4-15. Ary teo amin'ny taranja baolina kitra dia ny Osty nandresy ny Société Manantsoa tamin'ny isa 2-0 tao amin'ny natin'ny fandakana ny tir au but. Saraka hatsala samy tsy nisy ny toko ohatran'ny rotota tao anatin'ny fotoana ara-dalàna.